Ndaimbava makasika ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa roa andro sisa dia hanomboka ny dingana famaranana eo amin'ny andiany faharoa amin'ny fiadiana izay tompondakan'ny amboaran'ny filoha eo amin'ny taranja basketball. Manana ny fomba fijery makasika izay moa zany ny filohan'ny fédération ao anatin'ity taranja ity toy izao izay fanazavana izay. Tonga tokoa moa tsika zany amin'ny ataontsika hoe famaranana an'ity coupe du président ity rehefa iraha malala avy nivezivezy ny faritra maro teto Madagasikara nandraisan'ny club maro teto Madagasikara anjara avy any atsimo hatrany avaratra avy any andrefana ka hatrany atsinanana izay ny afara tany Mahajanga dia tonga eto Antananarivo. Ekipa valo azo lazaina hoe sangany amin'ny basket eto Madagasikara zany no hiatrika ny ataontsika hoe top 8 no filazantsika azy amin'izao fotoana izao ny lehilahy ary ny ekipa efatra voalohany tamin'ny championnat national vehivavy farany teo no hiatrika izany amin'ny sokajy vehivavy. Ireo zany no andrafitra ny ekipa hiady ny andiany faharoa amin'ity coupe ny président de république eto Madagasikara ity. Fahalalako azy aloha mavonina daholo ny ekipa mety tonga daholo ireo ekipa ireo satria zava-dehibe eo amin'ny ekipa tsirairay aby ny lalao toy izao izay tsy nisy teo aloha zany hoe raha reo sokajy indrindrindra reo sokajy NA reo hatramin'izay dia tany amin'ny volana Jona vao nanomboka compétition sangany ohatr'izao. Ankehitriny zany dia nisy an'ity coupe du président ity nahafahan'ny club tsirairay nanana an'io ataontsika hoe compétition aty amin'ny voalohan'ny saison aty voalohan'ny taona aty ary izay hita fa nampiakatra tokoa ny avoretan'ny mpilalao ka manantena fédération fa ho tonga ara-potoana daholo ireo club tsirairay aby izay voantso sy qualifié tamin'io top 8 io.